Miarahaba tompolasy vavy tamafiditra MBS no miaraka aminareo a. Chef Mariusy no manolotra anareo fandarana. Fa no miarahaba anareo ary manasa anareo naraka ny fandarana. Fa io kely a dia hiditra ny fandarana androany antsika. Ny sakafontsika androany ary dia any afara indray amin'ny teny manarany a. Voalohany indrindra aloha andro vary a, efa atoroka anareo foana fa andro vary a afarana amin'ny kapoaka na amin'ny baolina ny vary a. Afarana amin'ny kapoaka na amin'ny baolina ny vary a. Dia atao anaty vilany a, dia alaina ilay kapoaka na baolina nanaovana azy iny a, dia nindroa mifatsa ny vary a ny fatran'ny rano. Amin'izay a tsy manapoka tsy manala rano intsony nareo a. Dia voilà, zorontsika ity a dia karakorontsika kely mba hisaratsaraka ny voan'ilay vary. Rehefa zay a dia saromontsika amin'ny vilany. Fa misy lapoaly kely napetrako a. Voalohany indrindratsika dia amin'ny sakafo ataontsika androany a manana fily malio tsika, manana fily malio anankiray. Voilà, dia angalatsika tokony taratasy eo amin'ny A4 eo, A4 mahery kely. Alaitsika ny nofona trondro a, filet de meroa na kaboa na capitaine, ataontsika amin'ny fily malio, asitsika sira et asitsika poivre, dia makitsika kotomila kely amezana tsiro sy hanitra anazy a. Dia ataontsika eo. Makitsika citron anankiray a, akatsika tansy anankiray, dia ataontsika eo. Makitsika oignon anankiray a, dia kana tansy anankiray, et ataontsika eo. Makitsika tongolo gasy anankiroa, dia ataontsika ao anatiny eo. Io tena cuisson à la papillote, dia saromatsika. Dia fermena ny sisiny anankitelo atao izay tsy voan'ny entona, izany hoe atao intense tsara. Naraka tsara nareo a, nareo an-tokantrano eo, dia atao tena ferme tsara. Ataoko eo ambony lapoaly tsisy menaka, tsy misy rano, tsy misy saosy a, apetraka eo mandritra ny 10 minitra, dia vitatsika eo fa hifaingo kely tsika dia folontsika amin'ny verina eo. Taverina ny fandarantsika atao anatin'izay 10 minitra izay a, dia mandrapaha-masaka tsara an'ireo a, dia anao ny adressage-tsika. Voalohany indrindra aloha tsika dia anao décoration tsotsotsika mandraha vita an'ireo a. Lalao kely tsika izany mandraha vita an'ireo. Asitsika décoration ny vilia. Ity zany décoration fotsiny a, tsy ino akoriny a. Voilà, vitanareo koa fanaovako azy a, dia afaka mahita nareo. Oignon didiko fotsiny a, dia avy eo afanakekeziko a, dia vita. Lalao zany mandraha vita an'ilay a, mbola misy kely amin'ny 2 minitra eo a, dia laoko milalao kely aloha.
Efatra zay dia ilatsika indray aloha ny oignon dia ataotsika manify kely ilaitsika ny voatabia zaraitsika roa mbola milalao ihany tsika dia diditsika lavalava eo voa eo tokoa mbola milalao tsika mandrava vitanareo zavy dia hijanona fotsiny eto ny fampijery eto tsika le resaka raha tsy valianareo akory nareo miresaka tseniko dia lalaotsika mandrava vitan'izay ataotsika ny dressage avy eo zay tsika le vary kely sisa fa anatin'izay tsika dia asoritsika ilay cuisson à la papillote veritsika eo ny lapoaly sitsika menaka tokony indroa sotro dia alefatsika ao ny tongolo oignon tsotra dia sosy ty plat ty avetsika dia maka coriandre na kotomila rehefa madio tsara dia asorina amin'ny fakany dia tetehana madinika kely eo amin'ny atsasaka centimetre teo rehefa manomboka manitra ny tongolo dia arotsakitsika ilay kotomila dia kafikofona ihany dia apioko menaka iray sotro farany dia lokony ny afo maka citron dia asiko jus de citron anatiny eo apioko sira dia asiko poivre avy eo maka sauce soja dia asiko sauce soja kely tokony iray sotro voilà efa zay dia vahako amin'izay lay cuisson à la vapeur dia alaiko ilay filet de poisson dia ataoko anatiny ao alaiko le oignon sisan'izay ny ranony ataoko manome tsiro anazy dia asoko le citron dia tongolo gasy na janko dia ataoko mingiriny tsara amin'izay ny afo efa maty jerentsika le vary ilatsika ritra kely anadio kely an'ity dia miverina ray minitra fotsiny miverina fandarina antsika asoritsika aloha tia lapoaly ty amerina lapoaly ndratsika eo ambonin'ny afo sitsika menaka papaingana mafana ny lapoaly dia fanatsara ny lapoaly mba hiala ny ranony sitsika menaka iray sotro voilà dia vetsika maka curcuma zany hitanareo eny amin'ny varotra rehetrarehetra eny maka curcuma tsika tokony iray sotro
ataontsika ao anaty menaka ao. Ia akarotsika tsara, mahazo ohatran'izao tsika lotsika ny afo a. Dia alaitsika le ranona beterave a, efa nampianariko anareo nanao azy a. Manana antsika zany zao a ranona beterave a, de ranona curcuma. Sokafatsika le vilany a, naraka tsara nareo a, dia asiko a ranona curcuma sy ny menaka ao zany a, eo amin'ilay vary a, eo ampovoany eo. Voilà, tsipika ohatran'izay a, de asiko indray a le ranona beterave a, ataoko ohatran'ny lacroix kely eo. Voilà, vita zay a, de alaiko le cuillère mélangère a, dia afangaroko ao io a, azahoantsika riz tricolore. Voilà, vita zay a, dia alaitsika le riz tricolore a, de ataontsika eo. Vita iny a, petrakintsika eo. Alaitsika ilay a pavé de poisson, ataontsika eo. Alaitsika le saosy a, de ataontsika eo amboniny eo. Voilà, alaitsika ny menakany a, dia vita zay a, dia maka sel poivre, sina sel poivre izay rehetrarehetra zay a, ty le varotra ny zisika sira, maka koa poivre, afatsika amizay ny vilia mba adio tsara. Afatsika ny latabatra, asoritsika le tsy ilaina. Toko lasy toko vavy a, vita iny namontsika, nisy namontsika anazy de ny roux, rogère, baromate et riz tricolore. Zay fandaharantsika andro toko lasy toko vavy dia manaritsika naraka hatramin'ny farany isan'andro isan'andro mba hitanareo ny nahandro sy ny torohevitra veloma tompo.